Vanessa Justicia na Vanessa Tsaravintana no afantarany besiny maro azy amin'ny anarany amin'ny mahampanakanto azy dia lany be ny tanàna ao Antsy ary izy arak'izany no vehivavy voalohany mitondra ny commune urbaine Antsy hatrizay nisy izany hoe Antsy izany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka sy tahapaka ny vidéo zay lefa naheto isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arak'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharahany falanin'ireo be ny tanàna no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Vaovao niparitaka ilay hoe taxi rava tanteraka rehefa nipotehiny mpanendaka telo lahy kanefa dia voaendaka tetsy sy ankadimbahoaka tamin'ny omaly alina hoy ny polisy pirenena avy ao amin'ny boriboritany fahadimy etsy Mahamasina. No amarinina teny anivon'ny polisy pirenena ao Mahamasina ilay tranga niparitaka tao amin'ny taonjira Facebook saingy voalazan'izy ireo fa tsaho io vaovao io. Taxi niharany lozan'ny famoivoizana efa ela io fa tsy araky n'ilay miparitaka ato amin'ny taonjira Facebook hoy hatrany ny polisy. Raha ny vaovao miely mantsy dia hoe nitondra mpandeha telo izy io teo ankadimbahoaka la naissance teo amin'ny arébus ilay taxi ary nanosika araky ny voalazan'ilay chauffeur. Tampoka teo nisy andiandialahy maromaro izay nanatona azy ka nanendaka ireo voyageur izay telo lahy tao anatin'ilay taxi. Rehefa voaendaka moa ireo mpandeha dia lasa nitsoaka ireo mpanendaka, nivoaka varavarana ireo mpandeha telo lahy ka nidaroka ilay chauffeur taxi ary niafara hatramin'ny fanombana ilay fiara. Nanatona ny manampahefana avy hatrany ilay mpamily taxi, vokatr'izay voatazon'ireo manampahefana izy telo lahy ireo. Raha ny voalazan'izy telo lahy dia hoe mpiray tsikombakomba amin'ny mpanendaka ilay mpamily. Tsaho sy vaovao diso io fa tsy misy an'izany akory tetsy ankadimbahoaka hoy ny polisy pirenena. Maro samihafa arak'izany ny fanambarana mahakasika an'ity fasimbany fiara tetsy ankadimbahoaka ity. Ao moa no milaza fa tena voaendaka ilay taxi sy ireo mpandeha tao anatiny ary voalaza fa mpitandro filaminana mamomamo izay no entiny io taxi io ka ndeha hitady bara isotroana tamin'ny alina kinanjo anefa nikatona daholy ny bara manodidina teny an-toerana ka voatery nivezivezy ka lany teny am-pandinana ny lasantsy. No nilany anefa ny lasantsy izay dia nanomboka teo ny fanendahana ireo izay mpandeha tao anatin'ny taxi ireo ka nahatonga an'izay ahiahy amin'ilay hoe mpiray tsikombakomba amin'ny mpamily ihany ireo mpanendaka ireo. Eo amin'ny resaky ny raharaha politika indray, vonina hiara-iasa amin'ny bentanàna vaovao ao amin'ny faritra Analamanga. Vonina hiara-iasa zato isan-jato amin'ny bentanàna vaovao ny faritra Analamanga. Efa nambara hatramin'izay fa aleo olona afaka miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana no atao ho bentanàna izay Irmar no maronisa ary TGV ny ankamaroan'ireo tsy miankina. Ampitomboy avy folo eny ny asa fampandrosoana ny tanàna Antananarivo ary antenaiko fa hanao torak'izany avokoa ireo governorany rehetra manerana ny nosy hoy hatrany Hery Rasoamaromaka, governorany faritra Analamanga raha nitafa tamin'ny mpanao gazety tamin'ity herinandro ity. Raha vao misy ny baiko ny filoha midina tokony hanatanteraka avy hatrany fa tsy misy andrasoandraso ny rehetra indrindra ireo tompon'andraikitra rehetra eny fa na hanala fako aza. Omena lanja manokana ny tantsaha ary efa nividy tracteur ny faritra hiasana amin'ny fambolena manampy amin'ny masomboly sy ny zezika ny fitondram-panjakana ary na ny isan-tokantrano aza afaka mamboly izay hoanina. Aingane tsy fikandoha fotsiny fa tena ampiarina ny zavatra tapaka rehetra. Misy ny fampandrosoana rehefa omena lanja ny fambolena sy ny fiompiana. Hamafisina ihany koa ny fanamboaran-dalana mba tsy ho vidina mora ny vokatra. Ndao hiasa amin'izay mba ho hisy zavatra azo tsapain-tanana vita amin'ny farantaona. Mikasika ireto mpanohitra indray, aoka izay ny tsikera sy ny zavatra tsy mampandroso
fa efa samy teo daholo ihany teo aloha ho iatrany raha somary makahery izay governorany Analamanga raha raneho ny heviny tamin'ity herinandro ity. Midika izany fa ao anatin'ny fahavononana tanteraka ireo rehetra amin'izay fikatsahana tombotsoa manokana ny komina izay misy azy avreo zay indrindra fa ireo aveo anivony antoko Irmara sy ny TGV amin'izao fahalaniny maro anisan'izy ireo izao ary ainganeka tena hitondra an'izay fampiovana sy fampandrosoana izay efa nikatsahana hatramin'izay izao ireto olom-boafidy vaovaontsika ireto. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny mpanakanto Vanessa na i Vanessa Justicia izay vaolany bentanana entso ireny vohitrao amin'izao fotoana izao. Tanteraka tamin'ny talata 18 janoary 2024 ny lanonana famindrampo-tantanana teo amin'ny Nasirali izay bentanana teo aloha sy ramatoa Vanessa Justicia Haronomenjanahary na i Vanessa Tsaravintana izay bentanana vaovao voafidim-bahoaka tamin'ny fidianana farany teo tao antso ireny vohitra tao. Tokony hanova toe-tsaina isika fa indrindra ny mpanao politika raha tena tia tanindrazana sy fandrosoana tokoa fa tsy ho lany fotoana amin'ny ady. Aoka izay ny fampiadiana olona sy ny famafazana lainga hoentina hanaratsiana ny olona. Izao dia tsy hanohitra na hamingana andramatoa bentanana vaovao fa hanampy sy hanoro hevitra hizara-traikefa izay kely ananako ary hampifandray azy amin'ireo mpiara-miasa izay efa hitako fa hitondra fampandrosoana ny tanàna iaraha-manana raha ilaina ho iatrany Nasirali nanambara fa ampitiavana tsy misy fiasaram-belatsihy ny fiarahana sy ny fanaovana famindrampo-tantanana. Ny antso ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny komina Ambonivohitra Antsohihy ity farany mba hanaja sy hahay hiara-iasa ary hifanampy amindramatoa bentanana vaovao sady nitsodrano azy ireo hahaleo hahalasana. Hanohy ireo ezaka tsara efa vita teo aloha hametraka fanamby mba Antsohihy mahateo honina, Antsohihy madio, Antsohihy mandroso ny tenako kanefa tsy vitako izao irery izany fa mila fanohanana avy amintsika ndehetsika ifanometanana ary hitondra rivo-baovao ho an'ny tanàna Antsohihy ho iatrany Vanessa Justicia izay bentanana ny Antsohihy raha nilaza fa tsy handraraka ny ilon-doha ary vonina hiara-iasa amin'olon-drehetra. Tsy adinon'izy ireo ny nitondra teny fisaorana ho an'ny vahoaka ny Antsohihy sy ny tompon'andraikitra rehetra nisaotra manokana anireniny sy ny fianakaviany ary ireo mpanohana azy rehetra kosa ny bentanana Vanessa Justicia Haronomenjanahary izay vehivavy voalohany nitondra ny komina Ambonivohitra ny Antsohihy hatr'izay na Antsohihy ny Antsohihy raha ny ara-tantara nozohina antsakany sy andavana. Midika izany fa tena vonina tanteraka ny mpanakanto Vanessa amin'izao fahalaniny bentanana ao Antsohihy ireny vohitra izao. Izay sy zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary sarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mangasitraka dia mirary soa.